Manana ny ambarany sy manoloana ny fanomanana sy fiatrehana ny fifidianana ny contact et action pour l'effectivité de l'état de droit na ny CAED. Tao anatin'ny valan-desaka ho an'ny mpanao gazety izay notanterahany tamin'ity androany ity no namafisany ity fikambanana ity fa ny fifidianana ihany no ahafana mamoaka ny firenena amin'ny krizy ary nilaza moa ny CAED fa anara-maso ny fizotry ny fifidianana sy ny fampielezan-kevitra izay sokatra manomboka rampiso. Moa zany efa mazava zavatra navoaka ny CS telo amby telopolo zao ny candidat dia tokony miezaka zany anatin'ny telopolo andro mampahafantatra n'izay tena programme zany ny candidat tsirairay avy ary izay moa zany tena miezaka koa zany ary tsy anjaran'ny cahier de rery fa na ny société civile hafa zany tokony miezaka mampahafantatra ny vahoaka hoe tokony mitaky ny programme ny candidat tsirairay avy fa tsy hoe voafitaka ohatran'ny mahazatra zany ny mpifidy fa tokony ny programme fa tsy tsangan'olona ny jery mikasika ny délégué tokony anana délégué avokoa ny candidat tsirairay avy manerana ny bureau de vote ary tokony mba délégué fa tena matotra ny tokony alefan'ny candidat fa tsy hoe izay olona rehetrarehetra zao kory dia atao délégué tony tia ny exemple hitanay amin'izany ny ohatra hitanay amin'izany dia hoe hatramin'izay zany amina bureau mpifidianana dia mahagaga indraindray fa misy 100% amina candidat anankiray izany hoe na le délégué na alefan'ilay candidat tany akory ary zany tsy mifidy azy dia 100% tonga dia ana candidat anankiray ny zavatra tianay tsindriana manokana ihany koa dia mikasika ny vatotokana zany na ny bulletin unique io zany dia misy zavatra tianay tsindriana mihitsy satria eritrereto ange mikasika ny lavitondra zany tsy tokony ahita kosa zany hoe any anatin'ny bureau mpifidianana any amina résultat anankiray dia hoe 100% na 99% dia lavitondro daholo no ao anatin'le bulletin zany dia aiza zany na mpampianatra na ny président bureau de vote iny zany tsy mahay manoratra ny dikan'izany ka izay zavatra zany anisany efa mampisalasala raha toaka misy an'izany ka dia efa manaitra sady zany zay ny tompona andraikitra isa-tsokajiny hoe tsy tokony ho isy zany a 99% dia hoe lavitondro daholo no hita any anatin'ny bulletin unique zavatra tsy tokony isy zany dia efa manaitra an'izany sady zany ny CAED mba hisiny le tena hoe fifidianana madio sy mangarahara eto amin'ny firenena.